Izay ny amin'ny niveau fa aritra roa andro kosa ny atrikasa izay nosokafana androany eny amin'ny panorama Andrianarivo izay natao indrindra amolavolana ny paikady pirenena ahafahana manaramaso ny biby anaty rano mba hisorohana ny aretina. Roa arivo sy roa alina taonina isa-taona ny trondro sy hazandrano ahondrany Madagasikara izay mampidi-bola eo amin'ny 570 sy 300 miliara ariary eo. Aretina iray nahazo ny crevette teto Madagasikara ny taona 2012 ny white spot na point blanc ary niaina hatramin'ny 1000 taonina ny vokatra noho izany. Raha nambarany avy eo anivo ny autorité sanitaire halieutique na ny ASH dia 20 sy 710 taonina ny vokatra ny taona 2012 raha toka nahatratra 20 sy 704 taonina izany ny taona 2012. UCA Piarinoa nefa no mandrafitra ny 900 ireo fanondranana hazandrano eto Madagasikara makany Europa ary mitetina 200 tapitrisa $. Eo izany. Fantatra kosa fa 700 sy 300 taonina ny vokatra azo avy amin'ny fiompiana trondro andranomamy ka carpe stilapiano tena betsaka amin'izany. Raha ny fanadihadiana natao mbola tsy misy eto Madagasikara ny herpes virose ny carpe. Ilaina hatrana nefa no misoroka ka izay indrindra no mahatonga ny atrikasa karakarainy avy eo anivon'ny ministeran'ny arena anatin'ny rano sy ny fiompiana izay toanan'ny FAO atrikasa ahafahana mamolavola paikady ahafahana manaramaso ny biby anaty rano. Any ny stratégie nationale ahafahana manaramaso ny aretin'ny biby anaty rano izay ompitsika dia izay mahatonga antsika miresaka hoe trondro aloha zany satria akoatra ny crevette ny trondron-dranomamy ny tena ompitsika dia ny carpe sy ny tilapia. Dia le biosécurité zany prévention no tena omena vahana kokoa zany hoe atao daholo ny fomba rehetrarehetra fatarina aloha zany ny aretina izay mety hiditra dia rehefa fantatritsika ny fahavalontsika zany le aretina dia atao ny fomba fitaizana an'le trondro atao mba tsy omena le fahavalo omena le aretina ny moyen hidirana ao anatin'le dobo asinareo dia zay zany mahatonga an'le hoe jerena ny température ahoana ny fomba fanomezana sakafo raha fantatritsika hoe ohatra hoe misy karaza-trondro hafa mitondra an'io aretina io fa mety tsy mamparary anazy dia reny atao zay tsy isin'ny karaza-trondro iny ao anatin'ny dobo ohatr'izay le izy. Voalaza fa sakana amin'ny fampiroboroboana ny fiompiana trondro sy hazandrano samihafa ny aretina pahazon'ny biby anaty rano izay miteraka sakana ihany koa amin'ny fampivoarana ny seha-piariny sy ny fampandrosoana ara-toekarena ka zava-dehibe ny fitsoroana izany.